Vaovao Tim nangataka fanazavana ara-teknika teny amin'ny IMRA. Fanambarana FCKM isokatra ny alahady izao ny fiangonana. Mirabafinaritra tompo klasy tongo vavy tonga soindray ato anatin'ny fampalalam-baovao ny MBS ianao amin'ity aliny alarobia 2 avril 2020 ity manasanao ampitiavana sy ampanajana hatrany izay anaraka ity fotoana ny fampalalam-baovao ity hatramin'ny farany tahaka ny mahazatra dia ny tatitra mahakasika ny coronavirus eto Madagasikara no entintsika manomboka ny vaovao araka ny tatitra avy eny amin'ny centre de commandement opérationnel Ivato momba ny FOBP baikona momba ny coronavirus dia tsy misy ny tranga vaovao tamin'ity androany ity mijanona ho 1 amby 20 amzato ny tranga voamarina fa mitondra ny tsy mikaretina coronavirus eto amintsika raha toka kosa 520 ireo olona mbola tsaboana eny amin'ny hôpitaly amin'izao fotoana izao miisa 220 kosa ireo olona efa nahitam-panasitranana ary ny tena tsara indrindra ao anatin'izany dia mbola tsy nisy ny ainana fohy eto Madagasikara fa lafim-baovao hafa kosa indray taoriana ny fidinan'ny filohan'ny repoblika teny amin'ny centre IMRA Ratsimamanga dia tonga nanao fanadiadiana teny an-toerana kosa androany namaly ireo etaetan'ny mponina sy ny AIA ny amin'ny resaka Covid organique ireo solom-bavim-bahoaka tiky Madagasikara nanao ny angom-baovao teny an-toerana ravy razafy mahenina sy toky raha maro lahy. Ny navantana tamin'ny tale général ny IMRA teny avarapoatrito sy ireo solom-bavim-bahoaka voafidy amin'ny anarany toky tiky Madagasikara betsaka ny vahoaka no mirorosaina ankehitriny mahakasika ny Covid organique ka izay no antony litinan'izy ireo teny fotony. Ka amin'ny solom-bavim-bahoaka anay zany ataratin'ny toky tiky Madagasikara dia manana didy zay amin'ny fanaramaso. Zay ny asan'ny solom-bavim-bahoaka zany manaramaso ary mba hapita vaovao tsy nanan'le vahoaka ambolony zany inona ity zavatra ity. Dia ny zavatra voalohany azonay tao zany tamin'le fanazavana dia hoe io Covid organique io zany dia fisorohana zay zany le izy fa tsy hoe fitsaboana akory zany le izy fa fisorohana an'ilay tsy mikaretina zany avy amin'ny alalan'ny fanaovana fanadiadiana zany na hoe fikarohana mikasika an'ireo ataontsika hoe trangana retina zany le symptôme le fisehoan'le aretina zany mety hoe kohaka sery tazo sisisa dia zay zany no nanaovana an'le fikarohana nanambara zany tale général ny IMRA hoe tena mbola tsy misy aloha hatreto hoe vahaolana hitsaboana an'le corona dia ny ananantsika zany izy hatreto aloha zany dia hoe tsy misy afa-tsy hoe artemisia io ary tsy zareo IMRA rery no niasa rery tao anatin'le fikarohana fa nisy koa ny avy any ministera misy rafitra hafa zany nanampy an'zareo tao anatin'le fikarohana. Fanazavana ara-teknika no nangatany ireo solom-bavim-bahoaka anisan'ny fanontaniana nipetraka ny hoe ny IMRA tokoa ve no namokatra ny Covid organique. Ny ataon'ny IMRA zany hatreto zany hoe tsy izy no manao an'le izy mamokatra an'le izy ihany zany fa izy zany dia manao ny fanamarinana ary manamarina hoe io marina ilay zavatra omenan'le olona zany hoe le validation zany zay no ataon'ny IMRA ao anatin'le izy manome ny fanazavana ara-teknika ny zany izy hoe reto avy io zavatra io ary tena le artemisia ary ty le zavatra ho ataontsika tambavy ty marina io ao anatin'le zavatra sotroan'le olona io ka ny fanontaniana napetraka zany zay dia satria le izy nasiana hoe bio hoe ty zany bio hoe tena bio ve io dia somary notikotina izy efa tena hoe organique le izy fa tsy bio zany zany le maha-bio anazy aloha zany eto mbola mikisaka ry zany eny mbola baraingo mipetraka izy zany amin'le resaka fanaovana indray certification ahitantsika tsara hoe bio io fa izy zany nametraka hoe organique le izy ary hatreto dia tsy ny IMRA no mamoaka an'le izy zany fa zay tenentsika zay hoe le IMRA no manao ny validation zany hoe manamarina an'le izy zay vao alefa eny amin'ny sehatra zany izy tia le ho an'le vola. Anisan'ny fanontaniana mipetraka ny hoe ny IMRA tokoa ve no namokatra ny Covid organique ary navy ny zavatra ao anatin'ny fanafody ankoatra ny artemisia. Ianareo ty amin'ny IMRA mametraka fa observation clinique le misy zany amin'izao fotoana zao dia ahoana ny karazana protocole mikasika an'izay dia nametraka mihitsy izy hoe io zavatra io raha zahay IMRA dia mametraka ary tsindriny tsara zay hoe tsy maintsy mila manaiky le olona zany vao mihinana an'io zany hoe volonté anao zany hoe sitraponao zany no mihinana sy mividy an'le izy ary mampiasa an'le izy zay anao vao mampiasa fa tsy hoe terena zany ianao tsy maintsy
hampiasa n'lay covid organique zany io zany a tokony mipetraka am'izay le hoe safidy zay nyfanazavany tale général nimra hoe hoanay dia zay le izy ny tena mahatonga atsika mametra-panontaniana zany de eo am'le fem-potoana satria manindry izy hoe io zavatra io tokony mandeha tsy kelikely zany a de jerena hoe atraiza le izy vao tonga any am'le fanasitranana an'le corona nefa tsika zany lasa ohatrany tonga de mioraka be hoe mahita fanafody manasitrana ny corona tsika fa izy mbola mandeha tsy kelikely be da be izy ny fijoroana vavolombelona fa zay le fandehanany tsy kelikely zay zany le izy zany hoe hatreto zany lay amihana lasa maniry an'le olona ihinana an'le izy nefa le zavatra mbola tsy tena tonga daholo zany ny valiny rehetra afahana miteny fa tia marina le izy fa masitrana de mbola fisorohana zany ny zavatra misy hatreto zareo kosa zany de nametraka hoe hikaroka izy fanampiny zany hoe zany miainga avy am'le hoe ohatry ny ahoana le izy rehefa hoanitsika inona zavatra azo avy am'izay a dia zay tatitra tsy kelikely zay zany ny afahany manitsy tsy kelikely koa na manampy tsy kelikely ny zavatra tokony atsofoka ao anatin'le izy fantaniana mipetraka ihany koa ny mahakasika ny fanambarana izay nataon'ny filohan'ny repoblika mahakasika ny tokony isotrony mpianatra rehetra ny covid organiques to zahay manontany aty amin'ny imra mifampiresaka aty am'ilay hoe technicien de miala lavitra mihitsy a an'ilay hoe fanazavana ara-politika satria iny a misy zavatra hafa manery zany le ary zay tsy maintsy anao tatitra ny président Marc Ravalomanana satria ny président Marc Ravalomanana dia mbola hanoratra handefa karazana communication koa am'ireo karazana organisme samihafa misy eran'izao tontolo zao na ny fitondram-panjakana mihitsy ary na ny vahoaka koa maniny zany hoe iresaka amin'ny ohatra de efa taratasy any amin'ny OMS izy manome an'izay fahitany an'le zavatra mandeha sy ny zavatra misy a na manazavany zany any amin'ny fianakavian'ny resam-pirenena izy a na amin'ireo firenena européenne na firenena américaine donc raha tsy manana an'le données ara-teknika zay omena azy de lasa le fanazavana politika no lasa hoentina manao an'ilay fifaneraserana amin'ireo rafitra iresam-pirenena reo ka zay ny tena anankiray faharoa na tonga anay zany hoe andao tsika haka fanazavana ara-teknika mihitsy aloha de sady metsika amin'ny vahoaka zay no ifampizarana amin'ny filohany antoko mba hahafahany mandray fepetra manoloana an'ilay zavatra misy ny eto amin'ny firenena mampanohatra sy mahalehibe mpanohatra azy. Akoatr'izay dia tsy nanadino ireo tantsaha zay tena miaina ao anaty fahasahiranana amin'izao vanim-potoana ny amehana ara-pahasalamana eto amin'ny firenena izao ny filoha Marc Ravalomanana fa ny ainy ny fitarainan'izy ireo tamin'ity androany ity dia nahazo ny anjara an'ireo tantsaha tany amin'ny faritra vakana karatra nanao fanadihadiana mikasika izay indrindra nory fitiavana eo amin'ny rindra-tsary ny manora andre malala isan'ireo vahoaka misedra olana lehibe saingy tsy dia misy miresaka ireo tantsaha malagasy amin'izao vanim-potoan'ny sarotra lalovan'ny firenena izao noho ny krizy ateraky ny coronavirus mahatsapa ny fahasahiranan'ireo tantsaha i dada Marc Ravalomanana tsy nahavita nijery fotsiny na anaty fihibona aza ity filohany antoko tiako i Madagasikara ity fa dia nidina antsaha na nometanana ireo tantsaha rehefa hitanay zany mamboly zay dia le maisy kely zany no tena manome vokatra betsaka fa vaovao mifandraika amin'ity resaka coronavirus ity atrany dia niteraka resabe amin'izao ny momba le fanafody covid organique zay efa nresantsika tery aloha nisy ny fanadihadiana zay nataony teo anivon'ny magazine Jeune Afrique ny amin'ny fikarohana na olona zay mandefa taratasy ny amin'ny fitondrana malagasy hoe manana fanefitra amin'ity coronavirus ity Madagasikara nanao fanadihadiana mikasika izay indrindra inory fitiavana sy manora andre malala ny valo aprily lasa teo no laza tamin'ny mpanara-baovao teto amintsika ny filoha Andry Rajoelina fa naray taratasy tamin'ny 4 martsa fa manana ny fanafody adiana amin'ny coronavirus i Madagasikara mbola tsy fantatra mazava nefa hoe iza olona nandefa taratasy io nanao fanadihadiana araka izany teo anivon'ny magazine Jeune Afrique tamin'ny fanadihadiana nataon'izy ireo no nahafantarana fa i Lucille Cornet-Vernet no nandefa ny taratasy tamin'ny fitondrana malagasy
izy dia filoha-lefitra ny sady mpanorona ny tranompamokatra ny zavamaniry artemisia. Fikambanana frantsay izay misana ny resaka artemisia annua sy ny artemisia afra, zavamaniry miady amin'ny aretina tazimoka. Saika ireo ministeran'ny fahasalamana aty Afrika no nandratany Lucille Cornevert ny taratasy avokoa. Ilaina amin'ny ady amin'ny virusa ho izy ny artemisia. Tsy milaza kosa aho fa manasitrana ny aretina COVID-19 izy io, hiatrany Lucille Cornevert. Nambarany fa misy fangaro ravitsara io artemisia io. Nilazany teo anivon'ny magazine Jeune Afrique fa firenena afrikiana mahery folo no nifanaraka fa anatanteraka ny andrana medikaly amin'io fanafody io. Anisan'izany Rwanda, Côte d'Ivoire ary Madagascar. Etsankilany, nilaza ny tale général ny IMRA ny dokotera Charles Andrianjara tamin'ny voalohany hoe azo lazaina fa fisoroana ny COVID-19 io fanafody io. No mafisy ny tale général ny IMRA ihany koa fa mbola tsy mifarana hatreo ny asa fikarohany momba io COVID organique io. Mbola vaovao mifandraika amin'izay hatrany dia rehatrany ny olana ateraky ny famokarana sy ny fitsinjarana ity COVID organique ity izay nanomboka androany moa nahitana izany teny amin'ireo fokotany tsirairay avy. Mizara ny hevitry ny olona manoloana izany dia rahantsika Stefana Diadiny izay eo amin'ny rindran-tsary ny Andry Rakoto Malala. Mbola resa be foana eny anivon'ny fiarahamonina ny momba ilay COVID organique. Ireo efa saika resy lahatra aza maheno ireo fanazavana to mifanohitra ihany dia lasa mametraka aia momba ity COVID organique ity. Ny antony tsy misy ny mangarahara. Ny fanazavana azo momba ity tambavy ity dia ireto: ny IMRA ny voalaza fa nahita azy, ny orinasa jama no nandraikitra ny fanaovana azy anaty tavoahangy, ary ny Bionex no fantatra fa mamboly azy eto Madagasikara. Fantatra fa manamafy ny fiarovana ny vatana, miaro amin'ny tsimikaretina, miaro amin'ny tazo, miaro amin'ny aretin'ny avokavoka sy ny fahaseporana ny COVID organique. Ankoatr'izay mistery. Any ka hatramin'ireo manam-pahaizana amin'ny akademia pirenena momba ny fitsaboana avy no lasa mametraka baraingo maro. Reto ary ny fanontaniana mila mangarahara aloha inona ny fangaro ao anatin'ity COVID organique ity? Tsara ho fantatra ihany. Mahagaga ihany aloha ny filazana fa secret médical ny akora fototra namboarana ny COVID organique akoatra ilay artemisia izay efa nankalazaina fantatra. Tia nefa misy fanafody vokarin'ny IMRA. Hitanao ve? Ireo voasoratra mazava tsara ireo ny fangaro ao anatin'izany fanafody izany. Amin'ny alalan'ny fijerena ireo fangaro ireo tokoa mantsy no alalan'ny dokotera na ilay marary raha sanatria misy zavatra mahafady azy. Izany hoe tena ilaina ny filazana ny fangaro amina fanafody iray. Amin'ny alalan'ny mangarahara, inona avy ireo akora nentina nanamboarana ity tambavy ity re? Inona ny mety tsy nasahiana namoaka ny fangaro ao anatin'ity tambavy ity? Ny artemisia hatrany mantsy ny vetesina sy anaovana propagandy fa ny akora hafa inina tsy lazaina. Fa tsy ny fangaro ihany anie ny mampiayay. Tsy mangarahara ihany koa ny amin'ny hoe ohatrinona marina ny tena vidiny. Ny filoto ny teny fa zaraina maimaim-poana nefa misy milaza indray fa 500 ariary ny ray tavoahangy 3.3 centilitatra. Ny fisotroana azy indray tavoahangy 2 isan'andro an'ny olon-dehibe ho ny afatry ny filoha. Fa atao misy manao gologolo araka ny fitenin-jatovy ilay fanafody koa ny fisotroana tambavy eny an-dalambe aza anie misy fatrany ihany ilana mangarahara ihany koa izao no hoe firy marina moa ireo olona marary nanaovana andrana tamin'ity fanafody tambavy ity. Ireo rehetra ireo dia ilana fanazavana avy amin'ny tena manam-pahaizana mba hialana amin'ny fanahiana. Ny aya tsy havanana hoy ny tolo malagasy nefa tena feno ahy ihany makasika ity tambavy ity. Feno ahy tokoa any ka lasa ihany ny saina hoe misy antony ve hoe ireo firenena maromaro aty Afrika toa ny Mali, RD Congo, Rwanda, Nigeria, Benin, Côte d'Ivoire akoatran'ny Madagasikara dia nilaza fa nahita tambavy na fanafody edina amin'ny coronavirus avokoa ao anatina vanim-potoana mitovy. Ary maromaro amin'ireo firenena ireo no mampiasa ny artemisia ho akora fototra. Aya ihany koa no mipetraka ny amin'ny hoe misy ifandraisany amin'ireo firenena voalazany OMS fa hanaovana andrana amin'ny vaksiny edina amin'ny COVID-19 ve no nerahan'ireo firenena afrikanina maromaro nahita ny fanefitra ity valanaretina ity. Eny, mbola aya ihany koa no mipetraka
ny amin'ny hoe inona loatra ny dia nahamaika no afainganina ny fanaparitahana ity tambavy ity ary zary lasa misy antery mihitsy ny fampisotroana azy indrindra eo amin'ireo ankizy mpianatra. Ny fitsinjarana azy moa dia araka tony hita amin'ny sary miparitaka amin'ny tambazotro tony fa dia tsy manaja ny fenitra intsony. Misy aza dia tavoangina alikaola no ampiasaina. Tsy lazaina intsony ny tsy fanajana ilay fitondrana takombava sy ilay elanelana. Ary iza ho any mahazo amin'itony tavoahangy tsara tarehy tony e. Ary iza kosa ny mahazo amin'ilay tambavy zaraina amin'itony so misy marika UNICEF tony. Tsy filana valiny fa firenena iaraha-mana ny Madagasikara ary tsy hisy ahazo tombotsoa ny amin'ny hiparitahan'ny coronavirus amin'ny vahoaka malagasy ka izay ny mahasarotiny maro anisa amin'ny anaran'ny mangarahara. Tamin'ity androany ity dia namaly ny antson'ireo mpitsabo eo anivon'ny CSB Ambotrimanjaka ny olona avy eo amin'ny antoko HVM. Ny resaka momba ny coronavirus sy ny fanampiana azy ireo hiatrehana izany no antondian'ny olona tany. Ndeo arahantsika ny andindiny izay hoety ny Germaine Menjanahary sy Tahiry ny aina. Na dia eo azy zany ny famatsim-bola azon'i Madagasikara avy amin'ireo mpamatsy vola sy ny malala-tanana maro samihafa dia lasa ankila-bao tanteraka ireo mpitsabo izay miatrika ity aretina coronavirus izay isan'ny mandripakolona maneran-tany ity ho antsika eto Madagasikara. Raha no natondraka ambolongisa ny fitarainana sy ny fiangaviana izay nataon'ireo mpitsabo mahakasika ny fanampiana fitaovana azy ireo tamin'ny fanjakana. Taty zao tamin'le fotoana le nisy an'le avy any France sy le Maurice reny zany nisy mise en quarantaine taty dia narahamaso fotsiny ery zareo dia rehefa vita ny fanarahamaso nijerena tany tokantrano moa zany ny tena marina dia rehefa vita zany le mise en quarantaine dia le nanao test ery zareo dia négatif daholo dia hatramin'izao aloha zany aty tsisy aloha zany ny hoe cas suspect na ohatran'izany hatramintsika zao miteny zany ny manantona zany ny tiako tenena dia misy ihany le miantsoantso an'le 913 sianina reny dia miantso moa ny zareo avy any Ambohidratrimo dia jerena ny toerana le olona hoe ahoana ny fandehany izay ngamba ny momba an'izay dia ny marary fotsiny zany ny miankena tsy fantatro hoe matahotra ve le olona sa ahoana dia ohatra ny miankena par rapport amin'ny isa amin'andro zany tamin'ity moaty ny ara-pitaovana zany aloha tsy dia nisy firy zany ny masika ny zarain'ny fitaovana nampiasainay. Ny fahatsapana io lesoka io no mahatonga ireo antoko politika hafa manolotra fanampiana ho an'ireo toeram-pitsaboana maro samihafa eto andrenivohitra. Fa nefa kosa reo no nitaraina mafy dia mafy hoe tsy dia ampy loatra le zavatra ampelantanana rehetsika tao zao zay ozy izy miantena vidy amin'le masque vidy an'le solution hydroalcoolique dia hitanao amin'izany tsy maintsy ampiana zany le miaramila satria reo miaramila miaramila tsy mitambasy nefa tsy maintsy miady amin'le aretina reo ny devant de la scène zany dia reo zany no tsy maintsy ampiana mba tsy ravoravo-tanana satria malagasy daholo tsika aina malagasy ny lalaovina ka matsara mandray andraikitra izay ato amin'ny HVM sy ny Sénat. Ao anatin'ity vaovao manaraka ity dia fanadihadiana makasika ny resaka vatsitsinjo teny ampita tafika teny no hoentin'ny Ravirazafy Mahirina sy Tokra Marolahy aminao. Mbola mampiteraka resabe hatramin'ny androany ny ikitranatrano sy ny fisafidianana tavan'olona ataon'ireo mpikambana mandrafitra ny komity loharano ny teny ampita tafika tsy maintsy nidina antsihatra ny ben'ny tanàna mba hisorohana ny korotana. Io lisitra io zany tsy nandalo teto amin'ny ben'ny tanàna tsy nandalo commune fa rehefa tonga le fanampiana vaniny hoe fito sy valonjato izay vao nalaina le lisitra dia indrisy fa tsisy nanana indray le lisitra dia teo amin'ny fizarana le tsindro lasa niteraka olana fa so ihany aloha fa alohan'ny izarana satria dia lasa raika amby 760 indray ireo olona voalaza fa 70 taona miakatra nefa nisa nomena tamin'ny fomba ofisialy ray volana alohan' io nomeny madame délégué tany amin'ny chef district dia 7 sy valonjato satria moa ny ben'ny tanàna no nampendreketana ho folohan'ilay loharano sy le tsinjo dia nanapa-kevitra mihitsy hoe tonga dia fizarana mivantana ny commune vita tafika dia hoentina eny amin'ny fokotany sy ny vohitra mihitsy ilay fanampiana. Mazava fa ny sefo fokotany sasa no manodikodina fanampiana tokony omena ny vahoaka sahirana tsy araka ny zava-misy eny fotony nisy ny olona tokony azo ny vatsitsinjo. Nisy fokotany anankiray nanoratra ho 470 nisy an'ireo be antitra fa rehefa tena natsotsoana teny ary nijanona anadiny ray mihitsy nanaovana antso avy niodigodinana teo amin'ilay fokotany 4 nisy an'ny olona 70 taona miakatra
mazava ho azy fa ny olona nieritreritra akatombontsoa manokana tao anatin'io dia tsy mahary misy atezerana kely ho an'ny filoha mitarika ny komitiny loharano zay ny tenako zany dia izay mahatonga anay hoe tsy nampendreketanay an'ilay loharano hoe apetraka eo amin'ny loharano le fanampiana dia izy no mizara azy ihany lasa zay tsy nanao an'izay zay fa tena hoe atsona mpikambana loharano dia atsona le olona misitraka an'ilay fanampiana dia maso miara-mahita dia ireo zarainareo le izy dia izay nahatonga ny hoe fokotany zany raha ihany tao anatin'ny 13 ny tena nanana olana ny antony misy afetsifetsena nataon'ny komitiny loharano atsony indray-pandeha lehibe antitra dia vao tsy maheno tonga dia dinganiny zareo androany dia tonga nanolotra fanampiana ho an'olona sahirana arivo isa ao amina fokotany telo ampita-tafika ny Lions Club sy ny fikambanana Bora ankoatra ny arovava omenany olona na nome sakafo masaka izy ireo. Ny amin'ny lafim-baovao manamarika ity androany ity ihany koa dia efa nisy ampahany tamin'ireo taxi be eto an-drenivohitra no nanomboka ny asa fanadihadiana tamin'izy ireo indrindra no nataony inomen'Andriamana Misata sy Mathieu Princy androany. Niverina tamin'ny laony androany ireo taxi be sasany izay mpitatitra olona eto Antananarivo ary nanaraka tsara ny fepetra rehetra mba hiarovan'ireo mpandeha. Fepetra zany dia efa voazy ara-dalàna mihitsy satria ny antony izay miakatra ao anaty fiara rehetra manao kasibosy daholo dia ny vao miakatra ao anaty fiara dia tsy maintsy asiana gel ny tanana aloha dia mivoaka koa dia manao gel ihany. Nanao désinfection ve hono teo? Isanandro zany misy foana manomboka amin'iray eo tamin'ny Menabe isanandro tsy maintsy manao mandritra 15 jours taxi be rehetra. Bebe tsaraizanao izao ary voyageur le asianan'le gel ny tanany dia seza efatsefatra dia ray ihany amin'ny téléphone. Fahitako anazy aloha dia arak'ilay fepetra izay mena zany dia ohatrany hoe manaraka izy son discipline dia tena manarakarak'izay fepetra ohatr'izay tokoa ny taxi be tokoa. Eny fa na dia misy aza ny fandaminana dia mbola niverina ihany ny fitohanan'ny fiara na embouteillage eto Antananarivo. Fa manodidina kosa ny resaka confinement na le atao hoe fiboana dia tonga tetỳ amin'ny foiben'ny MBS androany ny ben'ny tanàna ny commune Ambombiadana ao amin'ny distrikana Andramasina ao ny tatitra ny etaetan'ireo vahoaka any Antoerana. Lorette Berton sy Andry Rakoto Malala. Commune maro ao anatin'ny distrikana Andramasina no mpamatsy ny vokatra ho an'Antananarivo. Tsy dia misy olana loatra ny fampiakarana ny vokatra miainga avy any amin'ny commune Ambombiadana mankaty Antananarivo renivohitra saingy maty kosa ny tsena mpamatsy ireo tantsaha ao Antoerana ka mikaikaika ny vahoaka. Satria zay tsy manana tena hoe grossiste tena hoe izy le tena ara-dalàna amatsy anay fa ireo le mpamatsy majinijinika ireo zany mba misokatra fa rehefa foana ny tsena dia tsy afaka miakatra ny tsena akory zareo. Hita le fahaserana ny vahoaka zany amin'izao raso fotoana izao fa tena sahirana. Le tsena nefa any aminay mbola tsy misokatra. Mandeha nefa ty Antananarivo mahita misokatra eny Analakely misokatra eny Sotry ny vahoaka tena hita hoe fa nitsakitro ny vahoaka ty aleo mba hisokatra ny tsena amin'iny ambanivohitra misy anay iny. Distrikana Andramasina moa misy anay commune Ambombiadana misy tsena maromaro tahaka ny Alarobia Vatosolo Alatsinainy Bakaro Alatsinainy Asabotsina Amboditromby Ambodijanaka Manjaka vahoaka ary Amandrosoa ireo zany tsena misy any. Dia miangavy aho hoe aleo mba hisokatra le tsena mba hahafahan'le mponina mba miaina satria tsy misy famatsiana va ty amin'ny fitondram-panjakana. Ny vahiny indray azonay fierana tsara hoe ny vahiny tsy afaka miditra amin'ny distrikana Andramasina rehefa amin'ny andro tsena dia mandray ny andraiky ny aty amin'ny distrika zany. Nandritra izay ray volana mahery ny siny ny fihiboana tato anatin'ny faritany Antananarivo izay tsy mbola nahazo fanampiana ireo commune ambanivohitra tahaka izany koa ireo mpitandro ny filaminana manao ny asany amin'izao fihiboana izao. Hatreto aloha dia mbola tsisy tonga fa dia zay zao amin'ny mahaben'ny tanànanay dia mianto tena nasaina mantanteraka zay manangana comité de vigilance comité loharano vatsanganay daholo reny dia miandro zany zay raha misy no fanampiana tsy misy moa dia miatrika zay satria efa zatra miatrika. Na ny tena koa aza mangoraka amin'ilay mpitandro ny filaminana satria ny gendarmerie zao miara-miasa aminahako amin'ny mahaben'ny tanànana dia mitaraina zareo satria tsy mba misy famatsiana dia miezaka moa ny tena mamany olana mbola tsy misy na dia ariary aza ho zay aka hatramin'izay nisy ny confirmant zay zany mbola tsisy nakaty aminay ben'ny tanàna fa mandray ny andraikitra ny commune tsy misokatra noho izany tsy misy ny loharam-bola miditra ao anatin'ny commune na dia ataoko hoe ny resety tantanana aza tsisy. Olana hafa manokana ihany koa ny an'ireo mpianatra mandrato fianarana aty Antananarivo izay tavela any ambanivohitra noho ny tsy fisiany ny taxi brosy. Ny kabary ny filoham-pirenena hoe misokatra ny sekoly ho an'ny miatrika amin'ny fanadina-mpanjakana
betsaka nefa reo zanaka ambo miadana avy aty Antananarivo mianatra aty no nodina ka ny tanàna dia rehefa misokatra ny fampianarana ny taxi borosy tsy misokatra le nandeha nodina akany izy efa nandeha tongotra efa tena entsana vao tonga any raha miala maraina aty maizina vao tonga any raha tonga azy reraka dia noho izany mba hahafahan'ilay mpianatra iverina indray rehefa tsy ho afaka misokatra tanteraka izy dia mba sokafana 3 andro mba hifahany iverina amonjy le fianarana aty Antananarivo satria be da be le avy aty Antananarivo namonjana akany ambany vohatra misy anay. Fa ny amin'ny fepetra izay ndraisy ny fitondram-panjakana kosa indray ny amin'ny famerenana an-dakilasy ireo mpianatra anala fanadinana nanomboka androany dia nisy ny 4 nomeniny teo anivon'ny firaisamonim-pirenena ny fitondram-panjakana ho azy ireo mba hijerena akaiky ireo mpianatra ireo. Dia horantsika ny andindinin'izay eo amin'ny rindran-tsary ny Andra Kotomalala. Namoaka fanambarana ireo fikambanana eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena androany 12 Aprily. Mangataka amin'ny fitondram-panjakana izy ireo mba hitsinjo ireo zaza malagasy amin'izao fotoana hiparitahan'ny coronavirus izao. Tsy mbola fotoana tokony ampidirana ireo mpianatra izao araka ny fanambarana. Antony voalohany amin'izany ny mbola tsy fahafahan'ny sekoly rehetra hiantoka ny tsy hiparitahan'ny valanaretina. Satria tsy ny sekoly rehetra no afaka hiantoka ny fametrahana ny mpianatra iray isaky ny W. Ankoatr'izay dia olana goavana ihany koa ny amin'ny lafin'ny fitaterana. Satria tsy azo antoka tanteraka fa ahafahana mifeny valanaretina ny fametrahana olona 2 isaky ny seza eny anivon'ireny fiara fitateram-bahoaka ireny. Ireo ankizy mpianatra nefa dia ampiasa ireny fiara ireny. Tokony ahemitra araka izany ny famerenana ny mpianatra an-tsekoly raha ny hevitry ny fiarahamonim-pirenena. Mbola mampametra-panontaniana maro sy ireo siantifika, ireo ray aman-drenin'ny mpianatra ary ny tompona andraikitra eny anivon'ny sekoly raha teo ihany koa ny fanomezana ny Covid organics ireo mpianatra malagasy. Mbola manodidina an'izay vaovao amin'ny fanabeazan'izay hatrany dia teny Tositeny kosa ny namanay mpanao gazety no nanao fanadihadiana tamina sekoly tsy miankina iray tamina tompona andraikitra ihany koa moa izany. Nomena Andriamana Misata sy Mathieu Prince no nanao an'izay fanadihadiana izay. Efa nanomboka nianatra androany ireo mpianatra izay tokony hanala fanadinam-panjakana ary niraisina ny fepetra rehetra mba hiarovana azy ireo. Toy izay ihany koa ny fandaminana ny fandaharam-potoana satria dia tapakandro maraina ihany izy ireo no mianatra. Manaraka an'ireny fanapa-kevitry ny fanjakana ireny hoe ny classe d'examen dia manomboka mianatra androany. Dia ny terminal nenay eto efa mandeha impartable amintsika amin'ny resaka izao. Misy classe 6 eto dia lasa classe 7 zany izy izao. Dia raisaky ny latabatra mihitsy. Zay ny an-dakilasy any. Dia izy ity moa tsy hoe any fanjakana rery ihany koa fa nisy ambatan'olona iko sy ny hafa ihany koa zany edivana ao anatin'ity valanaretiny ity. Dia ny fanentanana aloha zany dia hoe samy manao mitondra le cache-bouche. Dia manomboka rapitso somary entitra kokoa noho izay satria misy tsy mbola nitondra androany. Asa hoe ngamba tonga dia nanantena hoe ny fanjakana efa izara ty koa. Fa hatreto zany mbola tsisy resaka. Efa niantso tany tompona andraikitra sasany tany any zay fa hoe misignale ry zareo rehefa ho avy. Fa hatreto zany mbola tsisy. Kanefa mandra-patongany dia samy miaro ny tenany ihany koa dia miaro ny hafa. Dia ny antanana zany na ny mpampianatra na ny mpianatra mba samy ampiasa an'le cache-bouche aloha voalohany indrindra. Naneho ny heviny ihany koa izy mahakasika ilay fanafody CVO Covid organics izay hozarain'ny fitondram-panjakana ho an'ireo sekoly. Fa raha ny fijeriko manokana sy ny hevitra ny tapahana teto dia izy rehefa tonga le ranom-panafody na le tambavy dia ataoko fa ho ana manokana ho ana eto tsy manery hoe tsy maintsy misotro na hoe izao na izao satria tsy maintsy maka-corparental foana raha vao resaka fanafody zany nenay efa fomba fiasanay hatramin'izay zay hoe mila corparental le izy satria mety misy allergique an'le izy ihany koa, mety misy tsy mahazaka, mety misy marary amin'ireo mety tsy mahazo mihina fanafody hafa ankoatran'izay dia zay iny nandraisanay anazy aloha hatreto. Kanefa na zany tsy mpianatra rehetra mbola tonga satria mbola misy tavela be dia be any any province, any amin'ny région, Ambatondrazaka, Moramanga, Tuléar zao anisany atsona tamin'ny Maraina, Majunga, Vatomandry.
dia ohatran'izay iny tena mahakasika an'ireny fipetraky ny kabarin'ny filoham-pireneny ireny zany ny sokafana le izy dia arahana fa samy mandray ny andraikiny koa anatin'izay tsy voatery fampiandry ihany koa nefany fa samy mandray izay manandrify anazy raha fitiana zany dia ho ahy le izy rehefa raha ohatra misy te hisotro raha ohatra tonga mbola tseto moa le izy dia ny tena tamin'ny mpianatra dia hoe aleo aloha ho avy dia hitantsika hoe nanaovana azy dia efa supposena hoe efa ho lehibe ireo ankizy ireo raha m'intéressé anazy tsy maninona tsy m'intéressé anazy dia tsy maninona ihany koa fa resaka fanafody saropaty sady sarobidy izy io dia somary tsy maintsy mailo ihany manoloana an'io toy izay ny safidin'ny sekolim-pinoana iray te tsy hitosy iny fa mbola maro ireo sekoly izay namoaka fanambarana fa tsy mbola ampianatra ireo mpianatra ao amin'ny aloha fa nanokana andro manokana mihitsy ampidirana ireo mpianatra fa omaly dia nanolotra fanampiana fanampiny ho an'i Madagasikara ny teo anivon'ny maso-vom-pirenena Amerikanina hiadina amin'ny tsy partahan'ny tsimokaretina coronavirus eto amintsika. Nanao fanadihadiana mikasika izay nory fitiavana eo amin'ny sariny Mathieu Prince. Salama tompoko, Michael Pelletier no anarako ary izao no masoivo Amerikana miasa eto Madagasikara. Androany dia fifaliana hoay ny manambara fa Etazonia dia hanolotra ho an'i Madagasikara fa nampina fanampiny mitentina 5.0 tapitrisa dolara ho fanohanana ny sehatry ny fahasalamana ary indrindra amin'ny fiatrehana ny valanaretina coronavirus. Io volo io dia hampiasaina hanamafisana ny vaolana ara-pahasalamana manerana ny farenana ka ao anantina izany ny hopitaly sy ny laboratoire ary ireo mpisehatry ny fahasalamana eny ifotony. Io fandraisana anjara amin'ny ady amin'ny COVID-19 io dia porofo fa mafy orana ny fifandraisana izay misy io aminay sy ny vahoaka ary gouvernemanta malagasy ary hanampy amin'ny fiarovana ny fahasalamana ny vahoaka malagasy izany. Isika rehetra miaraka no handresy ny COVID-19. Andeha kosa indray vadika amin'ny pejin'ny finoana isika ao anatin'ity vaovao ity. Namorom-panao gazety androany maraina ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny fiangonana FJKM nanao fanambarana izy ireo mahakasika indrindra ny fiatrehana ny valanaretana coronavirus sy ny fialana tsikelikely amin'ny fihibohana na le atao hoe confinement. Lorette Berton sy Andry Rakoto Malala. Manamafy ny fanapahan-kevitra noraisin'ny fitondram-panjakana manoloana ny ame anara-pahasalamana eto Madagasikara, miverina tsikelikely ihany koa ny lafin'ny finoana ho an'ny fiangonana FJKM. Misokatra ho an'ny mpino manomboka ny alahady 20 Aprily ho avy izao ny trano fiangonana rehetra manerana ny nosy. Misy ny fepetra araka ny fisorohana ara-pahasalamana manoloana ny aretina COVID-19 anefa ahafahana manatanteraka izany. Teboka maromaro no voakasika izany, tahaka ny hoe manao arivava avokoa ny mpiangona rehetra sy ny mpitandrina mitarika ny fitaovam-pivavahana. Ahena ny isan'ny olona ao am-piangonana atao tsy mihoatra ny 50 araka ny fepetra ara-pahasalamana napetraka. Tsy maintsy voahaja ihany koa ny elanelana iray metatra farafahakeliny eo amin'ny samy mpiangona ary isy ny fanasana tanana apetraka eny am-pidirana isaky ny fiangonana. Ny fiangonana amin'ny mahafanasy ny tany sy fahazavan'izao tontolo izao azy dia mpandray anjara mavitrika amin'ny famongorana ny valanaretina coronavirus eto amin'ny firenena. Miezaka amin'ny fomba maro sambihafa amin'ny fanabeazana ny vahoaka sy ny fanampiana ireo mila vonjy arak'izay azony atao ireo ratsa mangaitra sambihafa ho aminy. Ny fiangonana dia resy lahatra koa anefa fa tsy ady amin'ny aretina ihany no anketsika fa tena ady ara-panahy indrindra koa. Fitaovam-piadiana tsy maintsy ilaina ny famelomana ny aim-panahin'ny vahoaka sy ny fanatanjahana ny finoana ireo izay toy ny mpanao salamo manao hoe manina sady vontona lahery ny kianjan'i Jehovah ny fanahiko. Araka ny fanambarana nataon'ny filohan'ny repoblika ny alahady ariva 20 Aprily 2022 ny amin'ny famerenana tsikelikely amin'ny elaon'ny fiainam-bahoaka dia
manao izao fandaminana izao ho an'ny fiangonana FJKM rehetra manerana ny nosy ny birao ny mpiandraikitra foibe FJKM omena lalana ny mpitandrina sy ny fiangonana FJKM rehetra hanokatra ny trano fiangonana ka hanao fampimovavahana ao na alahady na andavanandro tsy maintsy atao ny fandaminana mialoha ny toeran'ny olona mba hanajana tsara ny elanelan'ny iray metatra ao amin'ny fiangonana mitondra saromahava avokoa ny olona tonga hiara mivavaka ary anaovana trano zany fa tsy hoesorina kolo mandritra ny fampimovavahana ho amin'ny tapakandro maraina hifarana amin'ny ray ora no anaovana ny fampimovavahana. Tsy ny alahady ihany fa isokatra amin'ny andavanandro ihany koa ny trano fiangonana ahafahan'ny rehetra mandeha mivavaka sy manovo aim-panahy vaovao miankina amin'ny fandaharam-potoana ny fiangonana tsirairay izany. Ireo raha fitinina ny votoatin'ny fanambarana nataon'ny FJKM androany izay notarian'ny filohany ny mpitandrina pasteur Dr Irakondriamazosoami. Hoentsika manakatona ny vaovao dia ny maresaka iraisam-pirenena anisan'ny malaza ny velany amin'ny resaka coronavirus. Anisan'ny lasibatra ity aretina ity la Frantsa satria dia tao anatin'ny 420 ora dia nahatratra 2.3 ireo olona namony ainy vokatry izany. Na dia eo aza nefa izany dia efa manomboka miena kosa ny tsindry mahazo ireo mpitsabo eo anivon'ny hôpitaly any an-toerana nanao ny angom-baovao no fitiavana sy manora Andray Malala. 5433 patients hatramin'ny fiantomboany ny volana martsa namono olona hatrany amin'ny 4,770 alina ny aretina covid-19 tao Frantsa. Tao anatin'ny 420 ora farany efa nahatratra 2.3 ny olona namony ainy izay nanome 4,770 alina. Araka ny tatitry ny tale generaly misana ny fahasalamana Jérôme Salomon. Tany amboalohany mafy ny tsindrina azo ny mpitsabo eny anivon'ny hôpitaly tao an-toerana saingy ankehitriny efa mihamalefaka hatrany izany. Hatramin'ny fiandohany volana martsa 740 alina ny olona namony ainy teny anivon'ny hôpitaly ary 4,770 hafa kosa tany amin'ny toeram-pitsaboana médico-sociaux tany Frantsa ihany. Hatramin'ny nanomboan'ny fianaky ny aretina covid-19 4,770 alina sy erahetsy ny tranganisy. Tsy nitsahan-tombo izany ka lasa 7,920 ny tranga vaovao tao anatin'ny 420 ora. Tao anatin'ny 7 andro nahitana fienany kely ny isan'ny marary eny amin'ny hôpitaly amin'izao. 4,703 alina teo aloha lasa 403 alina. 3,705 ny olona marary mafy tao amin'ny trano famelomanaina omaly talata raha 3,705 ny alatsinainy teo. Tamin'ny 9 aprily tratra ny taremarika 770 ireo marary ny coronavirus tany Frantsa. Manoloana izany, zava-dehibe hatrany ho an'ny la Frantsa ho hatrany tale generaly ny fahasalamana, ny fitandremana sy ny fanajana ny fihiboana ho fisoroana ny fianaky ny valana retina. Miankina amin'ny fahasalamandreo marary eny anivon'ny trano famelomanaina any an-toerana amin'ny 20 Mey izao ho hatrany ny fanazavana no ahafana manajana ny fihiboana na tsy rehefa salama avokoa ireo marary. Hatramin'ny antombon'ny aretina covid-19 tao Frantsa mahery ny 730 no efa sitrana. Dia iny maresaka avy any Frantsa iny ihany koa tompoka lasy tompovavy no nentinay namarana ny vaovao tamin'ity alina ity ankasitrahana feno anao tany tokantrano niaraka tamin'ny MBS ary mbola mananteny zay fa hiaraka amin'ny MBS hatrany ianao. Aorianan'izao fampalalam-baovao zao dia ny fandaharana manokana avy hatrany no aroso anao mikasika ny fanampiana ireo sahirana no nanaovan'ny Germaine Menjanahary sy Manora Andray Malala fanao diadiana. Ny tena kosa manome fotoana ho amin'ny manaraka indray samy tsara.